mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Miarabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ity fotoana manokana zay antsika amin'tinana ny lesona faharoa itiny amin'ity telo volana manaraka ity inoko fa nandray zavatsoa amin'izany lesona izany ianao ka nde fitiantsika izany amin'ity fotoana foy ity. Nefa malohan'izany dia vavaksika Jehovah Andriamanitra io rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao atolotra ianao ny haja ny dera ny laza sy ny voninahitra satria mendrika an'izany ianao. Misaotra anao zay mitaona ny mandrakariva hianatra ny teninao. Manamasinana ny fahamarinana tokoa fa ny teninao ny fahamarinana ary aoka ianao rery anno anjaka eo amin'ny fiainanay. Mitenena Tompo fa vonikainanao zahay aminaran'i Jesosy. Amen. Ny lohatenin'ny lesonantsika moa dia manao hoe ny asa naniran'Andriamanitra antsika fizarana faharoa. Ny asa naniran'Andriamanitra antsika fizarana faharoa. Ny tsenjery dia Matthieu 7:20-7:10 anisan'ny teny zay teny filamatra angamba ny ilazantsika anazy tsy tokony ho adinonao raha mbola mpanara-teny Kristy ianao ny manao hoe koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Hatramin'ny idiran'ny io tateto amin'izao tontolo izao manko dia namolavola iraka Andriamanitra merenana indray ny endriny amin'ny zanany sy anamboarana amin'ny laoniny voalohany indray ny antom-pisina ny zavatra rehetra. Dia nodinitsika tao anatin'izay ny herinandro izany ilay hoe ny iraka Andriamanitra ho antsika, ny andohana, ny ivony, ny manao mpianatra zany, ny afatra dia ny filazantsara mandrakizay, ny fantsona, ny vahoaka an'Andriamanitra ary koa ny mpandray dia izao tontolo izao. Manana mission manokana isika ao anatin'izany dia nivakafakantsika hatrany amin'ny fiandohana. Raha ny andohana dia voasoratra ao amin'ny Jaona 2:20 moa no manao hoe tahaka nanirahan'iray anao izy no anirahako anareo kosa. Dia rehefa nilaza izany moa izy dia nanisy fofinaina ary hoy izy tamin'ny Ray sy ny Fanahy Masina. Ny iraka amerenana amin'ny laonindray ny olombelona zany dia tanterahana amin'ny alalan'ilay drafim-panavotana ary Andriamanitra no mamolavola an'io drafitra io. Andriamanitra zany no nanao an'ilay projet no fitentsika amin'izao fotoana ary izy no anisan'ny mamolavola azy. Ny persona tsirairay amin'Andriamanitra ilay telo izay iray dia samy manana ny anjarany asa amin'io drafitra io. Voalohany ny Ray no maniraka an'izany nanavitra antsika ary nampanantena andefa ny Fanahy Masina ho antsika izy. Dia ny Zanaka indray no manatanteraka ny sitrapon'ny Ray ary mangataka aminy koa mba handefa ilay Fanahy Masina ho antsika. Dia ny fahatelo dia ny Fanahy Masina no manohy ny asa natomboka ny Ray ary mitarika antsika ho eo amin'ny Zanaka dia avy eo manampy antsika natotosany anjarantsika amin'ny iraka ihany koa mba ho mpiara-mombonantoka amin'ny Kristy isika ao anatin'ny zavatra rehetra atao. Olona tsoratra Madame White manao hoe voahetsiky ny fangorahana ny taranak'olombelona Andriamanitra telo izay iray ka ny Ray sy ny Zanaka ny Fanahy Masina hoy izy dia nanolotra ny tenany ho amin'ny fanatanterana ny drafim-panavotana mba hanatanteraka amin'ny fahafenoana ny drafitra io dia tapaka fa Kristy ilay Zanaka ilay tokan'Andriamanitra no hanolotra ny tenany ho antsika ho fanatitra noho ny ota. Nomeny avokoa ny lanitra manontolo niaraka tamin'i Kristy mba tsy hisy ninona intsony ilaina hafa ao amin'io drafitra io ho fanandratana ny olombelona. Indro ny fitiavana izay ameny fankasitrahana tsy hailazana ny fanahy mibanjina an'izany hitarika ny mpianatra handany tenany izany hitondra ny azo fijaliana ary hanaraka ny mpanavitra. Nijery koa isika ny amin'ilay hoe ny ivon'izany drafitra izany dia ny manao mpianatra zany. Ao amin'ny andalan-teny amin'ilay tsenjery ny ampahany manao hoe mandehana ianareo izy ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Ny tanjona voalohany amin'ilay iraka zany dia ny fanaovana mpianatra zany hoe hisy olona hizara amin'izao tontolo izao ny zavatra nataon'i Jesosy ho azy ireo. Nataon'i Jesosy ho azy aloha dia io olona io amin'izay mizara any amin'ny hafa hoe izao no nataon'i Jesosy. Ireo izay manaiky ny hafatra manko dia atao batisa ary ampianarina hitanjona izay rehetra nandidin'i Jesosy na dia 1/10 lavo atendro amin'ity iraky ity aza
na ireo 20 nazy fahefana anatanteraka an'izany dia tsy nahatratra velively an'izao tontolo izao manontolo mihitsy izy. Izany hoe tsy maintsy mitombo aingan'izany le mpianatra iray manao manao mpianatra maromaro dia izay vao manao mpianatra vaovao indray. Anyfaritany iray fa amin'ny fanatrehan'i Jesosy sy ny herin'ny fanahy masina no hitondrana ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra teo amin'ity planeta misy antsika ity. Dia ny inona ny afatra hoentinao amin'izany dia ny filazantsara mandrakizay. Inona moa izany ilay filazantsara mandrakizay izay tsy maintsy toriana amin'izao tontolo izao io no hitantsika tao anatin'izany. Voalohany indrindra aloha fa tonga teto amin'izao tontolo izao Jesosy niaina fiainana lavorary, niainana tao amin'ny fiainany maha olombelona rehetra, nandalovany daholo ny nandalova antsika rehetra io, maty teo amin'ny hazo fijaliana izy ary nitondra ny fahotantsika. Nitsangana tamin'ny maty izy ary niakatra any an-danitra ary nisanatry ny iray, ary manao asa fanelanenalana ho antsika izy ankehitriny ao amin'ny fitoerana masina indrindra. Dia avy eo dia hiverina izy hitondra antsika amboninahitra ho any an-danitra ary farany dia hametraka ny fanjakan'Andriamanitra eto an-tany izy. Izay ilay filazantsara mandrakizay zany, ka tsy tokony ho adinontsika noho izany ilay fototra ny ao anatin'ilay afatra izay ho toriana any amin'ny hafa. Mba ahafahana mampita an'izany afatra izany dia mila ny fantsona mampita azy dia ny vahoakan'Andriamanitra. Tsy natao ho tanterahan'ny mpianatra amin'ny tokamonina akory ny hiraka, angonon'Andriamanitra ho tena iray ny mpianana, ny vahoakan'Andriamanitra. Ao amin'ny testamenta taloha ny vahoakan'Andriamanitra dia ny Israelita, ny taranaka Abrahama izay hitahiana an'izao tontolo izao. Ny paikady dia ny fanitonana an'izao tontolo izao ho eo amin'ny Israely mba hahalala an'Andriamanitra. Ankehitriny ny vahoakan'Andriamanitra dia ny fiangonana, kanefa araka ny efa hitantsika zany dia niova ny paikady, isika mihitsy, zasenao mihitsy no makany amin'izao tontolo izao mizara ny filazantsara. Dia rehefa izao tontolo izao izay no asian'ny teny dia hoy voasoratra amin'ny Asa Apôstôly 2:9 hoe fa azo ery ianareo amin'ny ilatsan'ny fanahy masina aminareo dia ho vavolombeloko any Jerosalema, eran'ny Jodia sy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. Misy ambaratonga samy hafa zany le fitorianan'ny filazantsara. Nolazainy aloha dia Jerosalema aloha. Inona zany ity Jerosalema lazainy ity? Dia ny ankohonanao, namanao akaiky, ireo fianakavianao ireo, ry cousin, ry cousine, ry tantine, ry dadatoa, ireo namana akaiky ilay mpisalahy, mpifanolobody-rindrina ireo zany. Dia avy eo izy dia makao Jodia, iza ilay Jodia izay olo-patatrao, ny toeram-piasanao, ny fifanolobody-rindrina aminao dia mihitatra ilay izy. Dia avy eo makao Samaria, Samaria indray ilay tanàna misy anao mihitsy, aiza ianao mipetraka ao amin'ny faritra aiza, dia avy eo ny firenena misy anao, dia avy eo ny faran'ny tany ilay émission amin'ny alalan'ny internet, tahaka izao ataontsika izao amin'ny alalan'ny télévision, fahitalavitra, ny boky, ny fandarana maro samihafa. Miantso antsika zany Andriamanitra hanatratra ny olona any amin'ny toerana rehetra, ny firenena rehetra, ny vondron'olona rehetra, samy hafa fiteny, samy hafa fiaviana, dia io ny toerana farany amitahantsika ny hiraka. Kanefa atombohy amin'ilay nasaina nolazaina zany hoe Jerosalema, Jodia, Samaria, ny faran'ny tany. Aza maika avy tsara hanatratra ny faran'ny tany fa Jerosalema aloha jereo, efa nanaovanao ve? Jodia koa ve efa nanaovanao? Dia arakarak'izay dia hitombo fahaizana sy fahaiza-manao ary koa fiasan'ny fanahy amintsika tsirairay avy. Ity ampamaranana dia ity lahatsoratra ny Madamo Hay teo amin'ny fitiavana mandresy ity namarana antsika azy, manao hoe mahafoaka ny mpino rehetra ny heraka nampanaovan'ny mpamonjy ny mpianatra. Mahafoaka ny mpino an'i Kristy rehetra hatramin'ny faran'ny andro zany, fa adsoina mampidi-doza ny mihevitra fa miankina fotsiny amin'ny mpitandrina voaositra ny asa famonjena ny fanahy, izay rehetra mandray ny aingam-panavany an-danitra dia hanankina ny filazantsara. Izay rehetra mandray ny fiainan'i Kristy dia baikona hiasa amin'ny famonjena ny mpiara-belona aminy, dia io asa io no nanorenana ny fiangonana, ary izay rehetra manao voady masina ny fiangonana dia manaiky an'izany ho mpiara-miasa amin'ny Kristy. Rehefa nanao voady amin'ny fiangonana ianao, rehefa nandray an'i Kristy ihany koa dia natsody zany ho mpiara-miasa aminy, andeha hanatratra ny hafa ihany koa
mba anoezana famonjena ho an'ny hafa. Dia tsarovy mandrakariva izay a, fa izay no mission tena tsy tokony ho adinoantsika izay mpanara-tian'i Kristy. Miasa isika ao anatin'ny ady ary koa mivoatra ho amin'ny famasinana mandrakariva. Dia izany lesona ianarantsika an'izany herinandro izany eny hitondra amerina indray amin'ilay tena fomba fijery napetraka Kristy ny amin'ny zavatra tokony ataontsika ny amin'ny fitoriana ny filazantsara. Amen. Iranay masina tsara indrindra io mbola misaotra anao izahay noho ny amin'izany teninao izany, misaotra ny amin'ny lesona nomenao anay nandritra ny herinandro iny. Ampianaro izahay noho izany ao anatin'izany mba hahatsiaro fa misy javatra sy paikady hoentina tokoa hitoriana ny filazantsara. Dia meteza ianao hiasa ao anatinay amin'ny alalan'ny fanahinao masina mba tsy handehana amin'ny eraky ny herin'ny tenanay izahay fa hanovo hery anao ary hanaraka ny sitrakaoko tokoa. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.